atolotry ny XR Radio sy ny ONG Madal Juris Clinique ho anao. Nanangarany. Tantara nosoratan'ny Eras Roland. Ny nandra ifeo Rahel. Mikirakira ny lafiny ara-teknika Ertine Randrianirina. Nanangarany. Orolya, fanahoana ny taraiky indray ny sakafo e. Ary lasa izy mamazaky. Zao ve tsy sininina akory, sakafo tsy masaka. Nefa ne za mbola verina iasa e. Sady efa hainao fa ny embouteillage manao ny ataony. Ka lasa re mamazaky de izay no natarany sakafo ohatr'izao e. Lasa? Fa ahoana fa tsy azoko e. Mijanona tsy nety ny azo atsony izy e. Reraka hono izy. Sady tsy tamana ihany koa e. Izay ny resan'ny farany teto. Tô tsy mampino anazy zany hoe tsy tamana izany ka. Sarotra ny mitady asa amin'izao e. Ka izay no mahagaga anahy. Sady ny tena mahatalanjona. Firy izay mpanampy tato tsisy tamana avokoa. Ny toetranao koa moa tsy vidiana amiko e. Fa maninona ny toetrako? Ny anahy kosa aloha ny volako tsy nalaina teny ambony bozaka ka zarazaraina fotsiny ratrema. Rehefa tsy mifanaraka amin'izay ampanaoviko de tsy mifanaraka zay. Raha azoko ane zany de ndroanao izy e. Mba hameritrereta sy mandiniry olya. Ovay ny toetranao io fa raha mitoy io a. Ho sahirana eo ianao. Tsy mirarahana izany aratrema. Matomboka rama de mila miasa zay. Manao an'izay ampanaoviko. Raha izany aby de mila sakafo vonona fa tsy tara lava toy izao e. Eny re ry patron a. Zany ery olo tsy mivazivazy aminao amin'izany e. Eny re, ndao amin'izay ary sakafo efa vonona e. Neny efa maloto daholo neny akanjoko e. Ny akanjo mba tiako anaovana nefa maloto. Aza meneur Melania. Mba manaova, sasao izay maloto de aza zatra an'io e. Inona? Sandry ary neny tsy mahavita manasa lamba zany a. Fa zanak'izy ianao tsy andray ravindeno tsy anao. Itery amin'ny dada fa tsy misy madio ny akanjoko nefa tsy raha iny neny. Aza mitapitapeur Melania. Zanga miteny hoe tsy anasa fa mba miteny anao hoe mba sasao ny lambanao. Za neny tsy mahavita. Ho any amin'ny dada fa tady ho jereneny anao rara. Ka iny izy kaiko. Bonjour dada. Bonjour princesse kelin'ny dada. Nga tsy nianatra androany? Nianatra fa efa andravaka. Dado, ny akanjoko maloto daholo de tsy misy isoloana tsony. Orolya, fa ahoana momba ny akanjo melany ity e? Ny akanjo ny eo betsaka fa izy mihitsy mianta be eo e, fa tsy zany matsiravo. Tsy sangiko aminao io zanako io ry olya. Efa irery io mbola tsy karakaraina tsara ihany. Sady ianao koa neny te handroaka amin'ny mpanampitsika tato e. Ka tsy maintsy ianao zany manao ny tsy vita. Satria matoro ana mpanampy de vitanao zany miasatoko. Za koa ane mba vizaka e. Sady efa mitady mpanampy ane za fa mbola tsy mahita fotsiny e. Ka regleo aingana amin'ny problème atao trano fa tsy lasaka. Dada, te davineny hoe zany eno nasa lambako e. Tsy mikasikiasa zany ny zanako a. Mbola mianatra ny tokony ataony. Ie, ampetao tsara io zaza io de ho hitanao. Marina e. Mbola zaza io e. Zony mianatra fa tsy mbola sahaza azy zany. Sady mba ohatr'izao ihany ve ny zanako de ho ampiasaiko. Tena manahirana anaty marina ka. Sady mahakamo anahy de rehefa misy piasa de be ny mitady asa. Rehefa tsy misy piasa tsy misy hitarika alisany. Efa miatorovana mihitsy ato marina. Tsy rafity ve imidina ny fiara iny e. Tena izy iny. De loha anatonana fa somba misy tambanivohitra azo ampiasana. Hevitra tena mety zany rangaha. Madame olo marina. Salama, inona ny vaovao? Salama rafidy a. Tsy de misy vaovao fa any an-tanàna any zao no misy vaovao e. Sahirana e. Efa miakatra zao mivokatra de zao varo tsy vokatra zao ny atao e. Tena mila fanampiana rafidy a. Ka lazao ary so mba voava ihany e. Mety mahita mpanampy mba hanampy anahy ve aloha se? Fa iza ny mpanampinareo tao e? Lasa e. Tsy tamana fa nahita aza hoe de lasa.
Mety tsaratsara angamba ny karamatany sady amin'izay tsy mampilaza fa lasa mitsoaka fotsiny. Ay ve, misy any hianatra zanadralahako aho sady tsy mety hianatra tsony izy dia aloha izy aso ao aminareo sady amin'izay mba tsika samitsika ihany. Ie, tena mety mihitsy izay ka oviana ary. Tsy elaka fa zany hiverina androany ihany vao tonga any aho dia ilazako izy. Tena mety zany ka zao ary ty misy vola omeko anao sady ho ataony hianatra moa ataony sarandalany ty. Ie, hianatra no anarany fa mahamenatra koa anao tiry madamy Oly sa hoe fianakaviana marina moko. Tsy misy an'izany re Rafidy anampy aza atao fa zao Rafidy fa ohatrinona marina moa no tokony ho karamany. Dia tsy haiko aloha fa tsy ianao ve mahalala an'izany. Aleo ary tonga dia tapahako eto raha mety aminao ohatrinona re 3 alina isam-bolana ve mety fitafiana sy izay ilainy izany miatoka anazy. Mety zany tsy maninona fa aleo izay natao. Eny ary fa aleo aloha ody dia tasaotaro indray ny sakafo Rafidy izay. Eny ary omendalana ary ianao dia mandram-piony. Dia manantena anao zany Ody aiza ny olona? Misy olona zany ry Mélanie ndana jereo kely aloha tsy tangamba le soany ery vandravandra be ao io. Dadatoa marina, salama dadatoa. Neny dadatoa. Ampandroso eo amin'ny salon retsy fa tamy mandroso ry dadatoa. Aty misaotra ry Mélanie rehefa tovavy be ndry marina. Aiza koa ry dadatoa, ary iza koa io? Hianatra no anarany ry Mélanie anampy anareo aty izy. Ve madio daholo indray zany ny lambako raha izaniko sady izay atoko ny dadatoa tena sahirana be mihitsy Tonga sonareo mianaka mba hanomany sakafo maivana kely ao anery Mélanie azafady Izay hitako ao zany nalaiko Misy termos misy dite ao dia misy ronono ao amin'ny boaty ao dia asio mofo ao anaty frigo ao aloha. Ie, dia ahoana ny resakareo mianaka Reto ary dia mazotoa Zaho aloha andeha hivoaka kely andro neny andeha vidy crédit fa tsy misy anaovako connexion. Ndanary dia aza ela be ihany ry Ok neny Dia zao ny aty ry anitra mety ho tamana ve ndry? Mety ho tamana nefa mba ho haiko vetivety ve ny zavatra mpanaovina na ato sady fanaka sarobidy avokoa ny atoko. Tsy misy zavatra sarotra ne ato sady izaho no rotoro andriany foana Izay indrindra mbola voasamba ny mantsy zako. Ka zay zany fa aleo aloha andery izy mianaka fa mbola be nerehana. Eny ary ty aloha misy sarandalana kely Enao koa dia misahirana ry madamy Oly misaotra dia mirary ny sosiny tsara ho anareo ary ho anao ry anitra endre tsara fa ny fiainana tsy mora fa mila fikirizana Saotra rery dadatoa. Manandray tokoa manana anao tsy atao kiraraka tany ny afatrao. Izay ary zay vao tena veloma ry olo menakavy Odry fa Manahoana tompoko? Manao andry Aleo ampifakafantariko nareo mianaka fa manao akamatatra fotsiny eto. Hianatra ny anarany dia ankizy avy any ambanivohitra izy. Anampy antsika amin'ny raharaha ato an-trano. Reny mantsy mba mazoto sy manaja olona izay nanafarako azy. Eka izy retsy ny dada Mélanie ry anitra. Dia faly mahafantatra zany ry anitra mirary somba ho tamany Na koza ny teny-dratremo zany. Sa koa dia efa miasa saina fa kay moa fomba fiteny zany. Ka izao ry Oly misy dia ilaiko izay raha afaka piso dia mba homany ny akanjoko. Eny ary fa hoaiza lahy? Misy fanarahana ara-barotra izay ataoko amin'olona any Majangy dia izay tsy maintsy andehanako any. Ve Ka zay zany fa mba andeha hitsotsotra kely aloha ndao ary zato izy
Tena tanàna re izao marina. Tena mifanitsakitrona ny olona na ny fiara. Efa hitovy isa amin'ny olona ny fiara mifamezivezy. Ny atao madama indray fanaka lafo vidy avokoa. Marina rehefa mampiry-trano tsy maintsy mitandrina mafy ery. Mbola ho ela mihitsy aho vao zatra ny eto arivo marina. Aleo aloha ajanona ny sentiment fa toa izaho ihany mamely ny tenako eto. Tanavo miakatra ny vilona. Orianitra, fa inona mampirororo andry eo? Variana fotsiny ary madama. Lasa aloha indray vidy nofon-kena ray kilao etsy metsy dia jereo tsara ny lalana. Madama tena mbola tsy zadalina anie aho Tsy mbola misy fantatro ny ao ivelany ao. Dia anao inona fotsiny ato izany ry? Nakanina fotsiny? Sa ho ataviziny? Tsy izany madama fa mbola tsy mahita lalana fotsiny aho. Ka lasa indray fa misy zavatra atao mivoaka ny vavahady dia mena tsimo. Dia rehefa mahita mpivarokena dia mijanona mividy eo. Dia miverina aty. Mazava ve? Najamba aza ve tsy ahita an'izany fa tony tena ahita hoe tanavy miakatra ny vilona mihitsy. Tena nomboko ity tsy fankazahoana ato an-trano. Sady tsy mitovy tamin'ny fihaonana tany am-boalohany. Fa inona izany mbola henahenandry eo Sa mivadika marenina? Tsy tompoko. Eny ary fa andeha Andriamanitro, mba ampio afa tsy mahita an'izany fivarotan-keny izany. Aiza re izany Izany efa lasa lavitra ihany. Madama koa ngamba efa miandro miaraka amin'ny vavabe. Zay ve kala vendrana be iny mbola tsy tonga ihany. Aleo aloha asaiko jereny ray mibozy mpanao zaridaina any fa so tsy hita eo. Ray mibozy ahoana zay madama? Lasa ianao mba arao kely kala iantra ny videna etsy metsy fa tara be ny sakafo. Tompoko. Zay avao nahita. Raha tsy niampita tetsakilany aho tsy nahita ity nofon-keny ity. Fa ity ny tena loza. Izy amin'ireto arabe roa reto mankany amin'ny madama marina. Very marina. Aiza reny nisy an'ilay tranon'ny madama Efa ora firy izay ny andra ny kala-dondrina be iny nefa mbola tsy tonga ihany. Ataoko mahita anahy iny androany. Fa na izany aza aloha, aleo anendy atody atao laoka fa kiala ihany iny ve ny andrasana tsy ho amin'ny telo vao hihinan-kanina. Soa ihany fa tsy oratrema fa ratsy izany angamba dia asa fotsiny iray. Andriamanitro, ampio afa very. Na ilay vavahady ary tsy misy miraikitra ato an-tsaiko. Very aty. Ndry, fa tsy ray ny bozy ve ty? Tena misaotra anao Andriamanitro. Nahita ho lafaka noro ny lalana. Na mety napana rano madama mihitsy aza angamba. Ray ny bozy, ampio afa very. Tsy tadidiko ny lalana. Alavitra be vao nahita ilay nofon-kena. Faratsarana very kala vendrana be ty tsy mahalala mody Ka tsy fidiny anany ery madama Fa tsy fidiny ahoana? Tena nga zazakely? Tsy tompoko. Inona ny ty? Kay! Fona rery madama fa marary anie izany Ilay alalana izany volako nga nalaina fotsiny teny an-dalana. Ndany tena mivoaka fa matsiravina. Mafy tia mahazo anaty marina. Kaleko ihany niaina tamin'ny vomangasy tany ambanivohitra toy izay aty. Aiza ary dadatoa Zaho ty tsy tamana. Reraka aza amin'ny marina. Nanahoana lesy ny dia tany Nga mbola laminy. Mbola miandro ny fakataovan'ny mpiara-mimbinatiko ao. Raha izany mbola tsy vita anie izany voalaza anamiko fa miantso hoe zony rehefa vonona sady raha vao zao koa no mi-insistany dia ohatrany hoe angataka angamba mifiverany aza. Orianitra, hitondray gote kely ho andramsefa ao anaty vata fampangatsiahanao ny jus. Ataovy an'ilay garany iny fa izay no nataoko maly. Merci Kiry vady malalako. Ina lesy ny soaralana amin'izany vadiko anie lahy
Izandray no isahiranako eo. Ity tompoko. Adray, ary fa nanino ty tarianao ny mangany? Nga mahagaga e, tsy mijery. Mety pahana angamba ka midona tamin'ny rindrina taona ianao. Ty ara-tsy-tsain'ity vehivavy ty. Andriamanitro ty andrinao androko foana e. Ie, marina izany re Ramsea. Maika loatra dia nidona tamin'ny varavarana. Ay, dia mitandrema zany manaraka sao maratra e. Saotra Ramsea, izay aloha fa andehanao zavatra kely aloha e. Izay mihitsy ny fahendrena. Izandraha iary zany. Allo, izy zao e? Ay ve? Amin'ny latsinainy zany ko. Eny, tonga dia hifanapahana eo e. Fa izy zany e? Le mpiara-miasa tamiko e. Amin'ny alatsinainy hoe nitapaka anaovana ny bizina. Ay ve? Ie. Lasa indray indra Ramse. Miomana indray indry anitra fa lasa ny mpiantra. Liona indray ny mihinana indry ato. Orianitra, alaminy tsara ny trano fa misy vahiny ho avy rapitso ah. Dia reto ny sakafo vidiana dia tandremy indray soa tsy hitany. Ary mba mailamailaka e. Dia koseho mangirana ny trano ah. Fafana daholo ny vovoka rehetrarehetra ao amin'ny salon dia atao madio tsara. Endry zany. Eny tompoko. Andriamanitro, maty aho marina. Inona koa ary ty loza miseho ty? Inona indray ary izany zavatra mianjerany an'efitrano izany e? Sady toa mafy ane izy teo e? Aleo aloha jerena fa... Oay, fa inona ty? Mifona re tompoko, tsy fananiko io. Fa inona ny atao ankelavendrana be ty e? Valio angana. Mifona re tompoko. Sady avitena ty? Tsy maintsy akapoko amin'ny rindrina ny lohatenany io. Mifona ho aho. Ino tatay? Ary toa tsy mihetsika tsony. Maty ve sa losy ty marina? Kely aina koa kelavendrany ty ah. So ihany aloha fa tsisy olona ato fa tsy zah e. Fa raha tsy zah ngamba, inona reny ataoko e? Aleo rangaha alevina tsokosoko any ty ah. Sady olona mahandra tony ve mo isikaloka fa lazaina hoe tsy hita fotsiny e. Nefa iza nanampy anahy amin'izany? Ay! Ray mibozina atao fitaovana e. Fa aleo aloha tarisina hiala eto ampovoan-trano eto ty fa sao dia misy matsika eto ka. Dia tonga dia fonosina sachet. Fa ny olana zao dia tia raha mandrika be rano-trano ty. Tena nakapoko mafy koka ny lohany. Dia avy eo nenjera. Dia nidona tamin'ny riran-databatra amin'ny fiorifany. Raimbozy ah! Ahoana tompoko? Misy ilay madama anahy nga? Ie, tena misy ilaiko anao mihitsy. Sady mety hasoa anao mihitsy izy ty ah. Ka lazao ary raha vitako koa. Sy mety ho tratry ny haiko ve moa aninona e? Zao ary. Raimbozy ve aloha matana sekre? Zavatra saripady be manko izy ty dia tsy tiako hisy pika mihitsy ah. Rehefa tsy mangalatra sy mamono olona ihany ry madama, sy tsy mampidika izy dia ataoko avokoa e. Zao ary. Zaho aloha tsy hampidika izy anao ah. Fa manatanteraka fotsiny ny ataonao ary ho tambiny dia omeko vola be ianao. Hividianako trano ary tsy ataoko mpikarakara zaridaina intsony ianao fa asa ambonimbony kokoa no omeko anao. Ka ahoana re? Ka le izy ane ry madama tsy fantarako akory e. Dia nisafidiko sahady ve zany no anontaniana aho? Zao ary. Maty anitra ka andevina azy tsika, izay no ampanaovina anao. Ahoana hoe ozy temy madama teo? Fa angaha novonomy madama le mahantra kely iny. Ty vava? Dia mampitandrina sao dia anaraka koa ny ainy. Ka ahoana? Marina mafy madama raha mavita an'izany ka. Aleko ihany mpikarakara zaridaina na mandram-bahafatiko azy e. Kanefa efa nizaraiko anao ny tsy ambarateloko dia miala tsiny ah. Fa na maty miaraka aminy ianao na mamita ny afera.
Anao sisa ny safidy. Tandre fa tsy mivazivazy ka nafafatesana na fahavoazana. Loza ty marina, inona re zany no ataoko hoe? Mba ho zakan'ity madama ty ve zany ny todinaina? Ahoana re zany e? Aleo aloranga ekena ka. Aleo fa nampianao ary madama na tsy hafa manoatra ary Anaiky ihany moa tompoko. Sady safidy roa ihany koa ny fiainana e. Eny e, fa zao ary de tava toerana tsy misy pahita ianao zao de zao. De manaova lavaka mba handevenana ny anitra. Ka zao ny fepetra. Atao farak'izay aingana ary anio alina ihany de vitaina ny afera. Ka ho taminy aloha de reto ny vola. Mbola voansa ihany aloha ty. Fa rehefa vita ny asa de tanterahako izay nampanantenaiko anao. De samy mitazona ny tsiambaratelo tsika. Rery madama. Zay ary aloha fa lasa fa tsy misy azo atao tsony zany tiako. Satria iroso maty ray be. Hembotra maty reny be. Zay fa andana amin'izay ary de manafatra zay raha mibozy maty ho isanao zany madama. Aiza re zany no andevenako an'izany ary aleo ranga atao atsy atsimo atsika, atsy amin'ny tany kininina kely atsy. Zahay mihitsy no anaovako azy ka. Zay fa tonga eto marina. Tena mangina aloha sady eto koa ny oatra mba be lobolobo tsara fa aleo am'izay aloha alaina am'izay le razana. De tena vita ny kala madama iny ko maty zany nandatsaka ny ain'olona tsy manatsina iny eny mbola hanody azy zany kino. Fa aleo aloha andeha am'izay ka. Zay le adala be iny fa tonga. Mba vetivety kosa. Sady efa tsy androko mihitsy izay lankala amin'ity ato. Aody re madama. Efa hito efa tia nataoko anaty sarety kely ty le izy. Efa mifatotra tsara de aleveny tsara. Fa zao efa vita tsara ny lavakao. So mantsy vao ilika ny alika eo. Efa vita tsara madama. Ka leo am'izay ary andefa maizina koa ny andro zany Fa angao aza madama tsara andeha Fa inona fotsiny ny anakaramako anao Ny fiainanao manontolo nefa vita Na tsy asa tsony aza ve mo maninona Sady tsy misy atahoranao aneny ihany Sa matahotra maizina Atsahazandra madama fa mba olombelona ihany ne Mahalala matahotra ihany kokony Ka efa miteny aho hoe tsy misy atahoranao ny amin'izany. Aleveny tsara fotsiny de miala tao aingana. Totoro tsara de zay. Mandray ny tambikarama ianao avy eo. Eny zany madama. Tonga ihany aty marina. Aleo am'izay aloha bahatana ty razana ty ka. Opa! Tena mavesatra koa ne izany De inona zany no ataoko? De iza koa zany no hitaty an'ity any ambany any? Ohatran'ny tsahamety matsy raha hoe atsipy fotsiny eto tiako no. Nefa iza no hanampy anahy eo Hitako rangaha ny hevitra. Aleo asosa moramora. Opa! Loza ray, loza roa, loza telo koa ngambany. Fa zay vao nahita razana nitsangana marina. Aleo aloha rangaha daboka fa tena mampatahotra ne izany marina zay mihitsy. Ary aleo am'izay aloha hiakatra fa eto tofana koa ty. Fa efa elo zay ko. Opa!
Zay vita kosa angamba zay ka ary aleo amin'izay aho hiala fa sotratra etiko zay voalozako. Rotoana sady zay ny sany anitra tany an-tanàn-dehibe. Mino kosa fa efa mba mahalala tsara ny fiainanao izy ary efa mba manana amin'ny maha izy azy koa. Rotoana zany ane ka 14 volana ampitomboana ohatrinona moa zany 3 alina 2 alina sy 7 hetsy. Efa mahazombo kely ray zany sy zay ilainy rehetrarehetra. Fa maninona ary amin'ny manembonembona be azy leo mihitsy aloha hiakatra any ka. Aiza moa le lalana vily zao moa ny sampanandalana eto arivoko rarany raha betsaka ny tsy hita. Za lehibe aza moa mbola fanina. Ity le mpivarotra lehibe dia akavanany ity le izy. Io le vavady. Aleo aloha anao ody. Ody ô! Ody! Rasoa misy olona zany mba voay kely aloha fa sao dia le mpanatitra etany izany e. Za ihany rery madame Julia. Rafidy marina fa ahoana? Inona ny hevitra? Aleo aloha kalma fa sao mahatsikaritra zavatra eto ty. Ka tsy tadidy ny havana no mibanjina fotsiny eto e. Rafidy marina, kay ve ianao e? Ka saika tsy fantatroko. Fa ahoana rery madama? Nga dia ny antitra be zany saika tsy tadidy e. Tsy zany ka. Lasa nahazo aina. Metimety ngamba mivokatra sady elaela. Tsy efa horoana 3 taona ve zay e? Eny e, marina tokoa zany fa sahirana e. Sahirana be tato ato dia fa hono ahy e, arezy antitra e. Zay ary le fanontaniana marina. Inona ny amaliko an'izany? Madama, fa aiza ho ahy antitra fa malailo azy ny ahy e. Na dia miasa azy izy dia mba tia eona kely amin'ny vetivety ahy e. Ka zay indrindra mahagaga amin'ny fanontanianao. Fa ahoana? Efa herintaona zay izy no tsy tetson fa nisy jilamboto fanadala tamin'izay e. Dia ndroako tamin'izay izy dia aleo ahody ozy izy. Dia nalefanao ve? Rafidy olon-dehibe any izy e. Ataoko ahoana ny sakana anazy? Safatorako. Tsy mampino anahy manko zany e. Sa ve dia hoe manova olona tokoa aty arivo? Ie, takatrao tsara. Zao tamin'ny voalohany aloha izy mipiripirina tsara. Fa rehefa nahazo volotany dia niova tanteraka e. Dia tsy mba nampandre ahy akory ve ianao? Rafidy mba olona miasa koa ne ahy e. Fa nitakiny ny karamany rehetra dia nateriko teny amin'ny stationnement izy. Dia izay e. Lalina indray zany e. Dia lasa izy? Ka izay mihitsy ane mahazendana anahy e. Toa ianao rery ny tonga aty. Sady zao koa. Araka ny fampanantenako hoe akarina ny karamany satria nahafa-po any zavatra nataony tamin'ny voalohany dia nataoko 5 alina be izao. Dia inona zany ny hevitra e? Aiza mety ahitako azy? Izay indray aloha dia tsy haiko fa nateriko tsara teo amin'ny fiantsoana mpiara fotsiny izy dia avy eo lasa. Sady le mba miaraka aminy ozy izy ianao dia reny akolamboatra ireny. Dia tsy mba misy vahaolana afaka ohatr'izay mihitsy very madama? Rafidy mety eza ianao eo amin'ny toerako e. Olon-dehibe ne iny e. Sa ho terena? Ny zanako ary tsy voafehako. Maika fa neny olona. Fa aza dia mametsiny moa e. Nga moa za mametsiny e. Ka inona tsoa moa zany no atao fa mitady azy moramora zany ka? Izay mihitsy. Raha mba manana telefona koa nenareo dia nampandrenesiko ihany e. Fa tsy nisy dia tsy hitako izay atao tamin'ireny. Tsy hoe tsy mahavidy madama, fa na ny sarzena azy nga misy.
Izay angaga tsy mifako ako. Nefa efa mba misy plaky azo angalany herinaratra ihany ne amin'izao e. Eny ary, fa leo aloha ary andeha fa veloma e. Eny ary velomako ianao, fa na zany aza aty misy vola kely mba ataonao saran-dalana e. Ianao kory madama dia tena misahirana. Misaotra fa betsaka ty e. Mitombo be ny lany e. Tsy misy fotoana rehefa kely e. Enao le diso fanantenana koa neny mahatonga manao tahaka izao e. Nahoana kosa moa dia jerena fotsiny nefa mba minana-teny ery. Tsy dia atao magaga re zany fa tanora ne reny. Mitaiza vatana sika fa tsy mitaiza fanaka tsy magaga. Fa ty izy mivadika tao anatin'ny taona ray ity ny nahagaga. Tsy haiko hoe le Antananarivo mihitsy ve ny ratsy? Dia tsy haintsony ray Rafidy. Magaga sy mampametra-panontaniana i arivo ve manova olona sa ny olona manova ny arivo? Fanontaniana saribaliana re zany Rafidy. Fa za koa moa mbola be atao serehany e. Za koa aza ne mbola maika e, fa tsy tazonanao fa mangata-dalana e. Eny ary fa mandra-piona e. Zay fa veloma amin'izy mianaka ao e. Eny ary raha mahita vaovao mikasikazy dia mba lazao ihany fa sao mba sahirana any izy e. Fa za ve moa adala. Ny ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka fa ny zanaka no mahafoy ray aman-dreny e. Marina zany e. Zay ary fa soa hariva ny andro e. Otra mahalasa saina any teny madamy olo teo hoe fanontaniana saribaliana zany sy ny hoe za mbola maika. Miampy an'izany tsy nampandrosoany fa dia teo an-tokotany e. Tsy mazava amiko mihitsy. Marina raha hita fiara tsony fa tsy maintsy andeha tongotra nitsetsy amin'ny tankin'inona etsy aho zany. Dia amin'izay mahita reny sarety mody any an-tanàny reny. Aleo koa mba miaraka amin'ireny mody any e. Sady iza moa nipetrahako sy atoriako aty. Aleo mody na mifiry ka tena zay mihitsy e. Salama tompoko. Way. Ohatray Marina, fa efa iny ty e. Izy ianao ary taiza ny poiranao teo? Salama ianao Rafidy. Ary aza matahotra fa tsy aninanao fa mba te resaka aminao fotsiny. Ka mahagaga ihany anie e. Ianao tovovavy kely toy io no aty anaty alaky ninona mangina toy izao dia tsy matahotra ve? Tsy zany fa zao Rafidy. Mba mila ny fanampianao raha sitrakao. Tsy azoko fa inona ny hoe anapiako anao e. Sady zay ianao tsy fantatra akory. Andro efa mifanjoy anie izao fa ianao no mety hahavan'ny olana mianjady amiko e. Mijaly loatra jereo anie e. Oay, to maratra be ny lohanao. Fa ahoana e? Eny tokoa. Ho fantatra tsy ho ela fa tsy afaka miala eto raha tsy ampianao. Ka raha mba manana fohantra ianao dia ampio. Ka... Rafidy fantatra ianao ka zany tsy ambako mangataka ny fanampianao. Ianao no antoko ny fahafahako sy ny fahasambarako. Dia iaina sambatra ohatran'izay olona. Ohatran'ny olona tena manamanjo tokoa ty. Sady raha olon-dratsy ve tsy efa namonina nampatahotra e. Va ty izy mahafantatra aty no mahalasa ny saiko. Aza dia be fanahiny ianao Rafidy. Tsy olon-dratsy aho fa averiko ihany. Zatovovavy kely ity ve dia avitinina aminao e. Mba miangavy moa e. Ampio Eny efa tsy dia be fanahina ka. Ka zao ary ato anatin'ity aly ity ihany miery fa tsy afa manoatra. Ka andana aloha mody ianao fa efa kaiky ilay sarety andrasanao. Mandalova ty ianao afaka pitso fa mijaly aho. Eny ary. Nefa dia ho avelako rereto ve ianao? Fa maninona raha mody miaraka amiko e? Ny andro koa ty efa alina sao dia ho lanin'ny biby masika ty ianao. Marina moa? Mba maingatra ianao Ramose. Mba satroko ny hody any an-tanindrazana saingy sarotra e. Fa raha malahelo ahy ianao dia izay efa voalazako anao teo izay no azonao hanampiana ahy. Omeko valisoa ianao raha toa ka manampy anahy. Eny ray ary. Raha zany dia vonona ny hanampy anao aho. Mananjanaka vavikely toa anao izao koa manko.
Saingy ny ahy efa tsy hita dia aleo ianao no ampiako. Eny e, fa izay fa mandehana fa sao taran'ilay sarety eo ianao. Ohatra ity koa. Eny ary, mandram-peona. Veloma Monsieur Rafidy a, manantena ny fanampianao a. Efa teny nomena ny ahy iny e, dia mirary soa anao. Fa mba hono ary oly a. Fa misy inona e? Asa indray izay. Mbola vao tsy miteny akory moa za dia asa. Fa zao ahy. Lazao fa mihaino ahy e. Hono a. Dia tsy nahitam-baovao mihitsy ve zany momba ny anitra? Na rehefa vaovao ve tsy ilaza aminao e? Mba fanontaniana eny ahy zany e. Tsy hitako izay mampikizitinjitina anao amin'ny fanontaniako. Rehefa anontanianao tsy tiako be. Satria zaza alika. Rehefa tafita dia lasa. Manoto e. Zao mihitsy ny tonga amin'ilay fitenenana hoe nikekerin'ny ambokely tiana. Mba soa ihany natao azy nefa dia izao. Vo fitaka hatramin'ny Rafidy. Mahazentana ty filazanao azy. Tsy hoe maninona fa toa tsy mbola nahita adisoana nataony ne zahatra mipetrahany tato e. Ka ianao angamba mijanona ato an-tranoko. Rariny raha jamba tsy mahita ny ataony. Ka mba fatapatatra ihany ro oly e. Ninona e? Ny atao hoe zaza manditra fa ninona e. Fantatro ihany mantsy ny toetranao ka mety nandositra vokatr'izany izy ohatra. Asa. Iza ny mahalala? Tsy te ho tezitra aminao ara trema. Manirikiry aza amin'ny fiteninao zany. Tsy mahita akory ianao dia mitsaratsara. Tsy mitsaratsara anao aho fa tsy vao androany ianao ny fantatro e. Sady mba ihany ahy iny. Ka ataovy amin'ny toerana naterizo anao samireny ahianao fa matsiraviny. Teniteny foana manafitoana. Avelako aloha ianao fa tsy izany miakatra tositra amiredyredinao eto. Sady aleo misy koa tsatra sao ampiady e. Ka ianao ihany eny nahatonga an'izany teo e. Aok'izay ho ahy e. Lala zany marina. Ofo ve sa tena izy e? Maharary ve no mahita ny tsy fahita e? Nefa tena tsy nofo na marary fa tena izy ireny e. Miampy an'izay koa fantany ny anarako. Tsy vitany izany fa hatramin'ny alehako sy ny zavatra ataoko. Eny e, mety efa nahita tokoa angamba izy na olona ety an-tanànako. Fa rehefa tena mandinika aloha dia tena misy manjoany ny tovovavy iny e. Ny tsy azo kotsany dia le hoe tsy afaka miala ao anaty ala ao izy. Sy ny hoe te hody an-tanindrazana saingy tsy afaka. Ohatra be mystera be izany le firesana. Za koa ty lasa eritreritra amin'izany eto fa aleo hiteo e. Hiteo rehefa afaka pitso. Sady efa ho tonga sady koka iaho ty. Za koa moa lasa vinany loatra ka tsy tandroko akory hatramin'ny alaviran'ny lalana. Eo ry zalahy, eo amin'ny miala fa misaotra e. Rafidy aveloma ianao e. Makasitraka zalahy, mirary soa e. Neny a, fa laseza ho ahy antry e. Toa tsy tatapoka teo. Tsy te haino an'izany anitra izany intsony ny sofiko ry Melania. Izany foana ny irairainareo ato. Tsy rainy, tsy zanany. Mba manontany kosa ne zary neny e. Ka tsy ilaiko mamerina an'izany intsony ry. Fa maninona nefa ka? Fa ty zasy ty ve marenina e. Tsy ilaiko mamerina an'izany hoen'ny sofiko tsony fotsiny dia izay, mazava. Fa maninona ho ary neny a? Sa tsy azoko atao mahalala an'izany? Maheno ve? Sa mbola apiko? Fa maninona zary neny ataonao an'izany a? Fanontaniana ny napetrako aminao e. Dia temaina no asetrinao azy. Zaza koa e, zaza mandreraka. Tena reraka zany.
Ary, Audrey, to. Mélanie! Mélanie! Aiza ary ny zanako toa tsy manao ny fomba mahazatra azy tony isan'andro hoe nitsena miandry ty mofomamy tena tiany ty. Mélanie! Zanako a! Ay tonga ianao. Ary ino ty mivazavaza be vao tonga ty e? Fa izy Mélanie? Lasa nanefiny ihany izy. Bedesiko teo fa mamahazivazy ahy mihitsy. De miteny ary olona raha tsy te hanaparako ny adezerako a. Ny zanako aza makasy tanana. Inona indray zao niseho teto? Tsy piasy iny a. De mampitandrina anao aza e. Zay mihitsy ny mampaditra an'iny zazy iny. Atao an'izany foana. Tsy azoko tenenina mihitsy zany izy iny. Ka ambarao ahy inona ny antony? Zay ny tiako fantatra. Mafilo ny zanaka hoe. Hatramin'ny ovinany nanana toetra ohatr' izany iny zazy iny e. Aleo mihitsy aloha hijery an'izanako aka. Mélanie! Mélanie! Dada ihany fa voay akia. Dada malalaka. Ndry. Fa maninona ny zanako no mikatotra ny rery ato no sady nitomany? Mangina ny zanako a, mangina. Fa maninona kay prinsesy kelin'ny dada e? Natao ninino ndry? Nga naditra ny zanak dada e? Tsy naditra zany ary dada fa nanontany de tesitry neny a. Tena merina nanontany azy za de ndraramafy sady tesitry izy no namono ahy. Ka aza manao an'izany tsony ary ny zanak dada de amizay tsy be de. Aza be fanontaniana amin'ny entsony fa aty amin'ny dada manontany. Ka nanontany mikasika ny antrany izy zary da de zay natezitra ny neny. Ary tena tsy mazava zany e. Zany ve de amonona zaza? Ary toy izany ihany koa anie le nahatonga famalina tamin'ny iny e. Zany nanontany vaovao momba ny anitra de izy ny akabovina. Zany very dada dia tezitra. Nefa za mba nalahelo any anitra de zay nahatonga nanontany. Sady za matetika manonofy azy foana. Aza miraharaha an'izany ny zanak dada. Tia mofo mamindrio ano. Am'le tindry mihitsy manko no nentiko koa. Sady miaraka amin'ny jus tsara be. Oe, aiza dada. Sady za koa zany nona. Merci dada malala. Tsisy isaorana kia. Ary fangambola tsy ny sakafo? Tsy te hihinana ary dada. Ty gâteau nentina ty zao no aniko. Sady hoe tany koa ivaro fa tsy hinana an'io aka. Anio le fotoana andalovako ary amin'le tovavy mahanena kely iny. Sady amfiry tokoa moa le fotoana e. Efa akaiky kay. Za ty mbola tsy miomana akory. Ngamba sady hitondra sakafo kely aho hoanina fa tsy ho maty mosary ve izy iny zay. Inona no mba hoaniny any anaty ala any? Tena mety zay e. Aleo hitondra bisikileta amin'izay de mba vetivety de tonga fa sady mba misy iverenana koa. Iza tokoa moa ny anaran'iny tovavy kely iny e. Marina raha vao anontany kokory ny anarany. Nya tonga de fantany. Ry tovavy a, efa tonga ato re za momba n'le fotoana antsika e. Marina raha misy mamaly. Aleo aloha irosoroso ihany e. Oe, fa... Salama ianao monsieur Rafidy a. Saotranao aloha ny amin'ny fatongavana. Salama fa ianao manahoana? Marina raha hitako izay nevinao teo. Teo ihany re aho fa ianao mivarim-bariana dia tsy natazana teo akaiky teo a. Fa zao e. Ty aloha misy sakafo kely mba mivimbigniko anao e. Mino aho fa nona be ianao zay. Tena misaotra betsaka monsieur Rafidy fa vao eo mihitsy any e mihinana e. Mahagaga koa zany. De taiza zany ianao ny sakafo ka? Aza misahirana re monsieur Rafidy fa nisy mpandalo zay teo nanome sakafo aho. Fa eny e, avelao eo ihany fa sao zay no palahelo anao eo. Sady ianao raha teo efa nisahirana nitondra an'io aho. Zay mihitsy, efa natokako anao mihitsy izy ty e.
tamin'ny mbola nofo aman-dratsy mba nisy sakafo be toy ity, na dia tany amin'ny olo tsy vaniny aza. Izao ty. Ka ento amin'izay ary ny resaka ao fa mihaino ahy e. Iantsa no anarako, ka ny tiako ataonao dia izao. Fantatrao ve hiantra? Ah? Fa nga fantatrao hiantra? Namako izy ka nahoana ny tsy ho fantatra e? Fa izao, mandehanany amin'ny olo sy ratremy ianao, ka i madamy olo no anontany io mafy mikasika ny hiantra, fa izy no mahalala ny momba azy. Efa nanadiady ary antsa, fa tsy nahita mangirana e. Izao ary e. Anontany io ilay jardinier ao amin'ny zareo iny, na izao koa aza ny tena mety e. Hoe ahoana izay anaka fa mihaino ahy e. Vonona ve ianao? Fa sady anampibetsaka manko ianao no ahita ny antra zanakao, raha toa ka manaiky ny fangatahako. Lazao fa vonona e, sady na za koa zany mitady azy fatratra e, satria tsy napoziko ny nataony. Voafahandalitra ianao, fa tsy manatsiny raha hiantra. Ary raha te halala bebe kokoa dia arao ty ho lazaiko anao ity. Eny ary e, fa inona le ataoko e? Enoy ary a. Efa misy irony volombava petaka irony a, dia manaova an'izay ianao. Izany hoe manova endrika. Ka... Enoy aloha fa avy eo ianao manontany e. Lalana iray ahafantaranao ny marina ireo. Eny ary. Soloa ny akanjonao, manaova mba tovolahy tsotra. Dia mitady asio ianao fa mitady mpiasa lamanko izy. Sady ianao mahay automobilina, efa tsy very koa eto Antananarivo. Ka eo no manomboka ny mission. Izay no ataonao dia ho fantatrao ny mahakasika ny antra. Fa mijaly toa azo koa ny antra e. Ka maninona raha tonga dia atoroy ihany misy ny antra dia milamina e. Sarotra be izany Monsieur Rafidy a. Mila manana pirofo ianao, madamy olana iny e. Sao adininao fa tsy misy tsy vita ny vola. Ka mety hifototra aminao tsy manatsiny, fa rehefa tratra izy dia ny onitra rehetra alaina dia omeko anao avokoa. Eny ary, ao fa rapitso dia rapitso any dia anao an'izany rehetra izany. Matokisa ianao fa tsy maintsy hitantsika hianatra ary tsy ho voagejady intsony ianao. Izay ary Monsieur Rafidy fa matoky anao zahay a. Sady ny andro koa efa mandroso hariva. Misy namana ianao raha vao tafavoaka eto amin'ity alakinina kely ity. Avy any an-drenivohitra izy ary samy mandeha bisikileta. Eny ary, fa mahagaga ianao tsy miala taonala nefa mahafantatra ny any ivelany any e. Efa mambolana marana izany ny tatiny Monsieur Rafidy e. Eny ary fa mazotoa e. Ao fa hiezaka fa tsapako eny amin'ny endrika ao ny fijaliana ao. Eny ary dia mahitandra ariny e. Ory oly a, dia mampitandrina anao any amin'io zanako io a. Tsy isangiko aminao io. Zanakay raha manana ny io ratremy, ka ahoana moa tsy handray anjara amin'ny fanabeazana azy? Tsy miteny hoe tsy azonao beazina izy fa beazo araka ny tokony ho izy. Fa ny taniana ve napetrany aminao dia izany ny aminonao azy, mba mieritrereta e. Ka izany e sahirana e, moa izy manirikiry, manelingelina. Dia inona ny kasianao tanana azy amin'izany e? Maninona raha teneninao tsotra fotsiny izy? Kefa miteny aho hoe atsaharo ny fanontaniana momba ny hanitra izany fa mandreraka. Ha! Ary misy zavatra fenonao mihitsy anie angamba momba izany resaka izany e. Izany no mampanirikiry anao amin'ny firesahana azy. Inona moa izany no tokony ho afeniko anao eo e? Sao ary mba fantatry lehibe kibo ty momba ny hanitra. Sa miboraka ny sekre? Dia ifampitady amiko ianao ray mibozy a. Ary toa tsy matemy fa miaina ianao fotsiny. Sa mbola mikaroka lainga? Fa inona moa izany no tianao atongavana e? Joro amiko fotsiny ny mariny. Za koa misy olona mahavariana anao sy mampikorotan-tsainanao any. Mba mieritrereta sy mandiniry ratrema fa za dia saro-piaro ohatr'izao a. Izao fotsiny ahy. Mila mandeha amin'ny fahamarinana.
Tsy tiako ny any zavatra tsy mazavazava. Fa raha mahita na mahafantatra dia hainao ny toyny. Mazava? Aza dia mandefa saina lavitra lesy Ratrema. Rehefa izay ny dia izay ny ataonao koa mampiaia. Tafiditra miasa teo any sofera mitondra anjana amin'ny mianatra maraina sy hariva. Le Ratrema aloha tsara fanahy raha ty olo ty tena ratsy toetra. Zany kay ny toetrany tsy mba manaja olona. Marina tsy ohatran'ireny andevony ireny ty mpanampy azy ato ty. Ohatra beza, mba vika aloha ianao raha ko any amin'ny vilona any fa misy zavatra ilaiko maika dia maika. Eny tompoko, ho avy. Ary mba mailamelaka ho afa tsy meta be tahaka an'izao e. Malalaka indray aloha. Aleo aloha jampety ty fiara ty dia ivilatsy tany anjatsy natao. Monsieur Rafidy? Aza dia manaitra sala amin'io mory antsa. Ianao koa dia sarotahotra. Zato vavy kely ty ary tsy... Eny e, fa nareo ne mahagagy. Saringa Rafidy a. Arao ny toromarika rehetra dia ho fantatrao mazava mikasika ny anitra zanakao. Ka zany mihitsy e, sady efa izay ne no antony anaovako an'izao e. Na ny asako any an-tanàna aza efa napetrako aman'olona daholo. Raitsy kombakomba mikasika ny tsy fahitana ny anitra ireny bozy mpanao zaridaina sy madame Yole. Ka izao, tadidinao ve ny 11 février 2019 hoe... Aza sarotina ry antsa fa tonga dia lazao a. Monsieur Rafidy a, efa hoe tsy azo moramoraina ny marina fa mandalo dingana maro. Ka tsy maintsy manaraka ny toromarika apetrako aloha ianao. Zany eny tao efa ela e. Tao efa ela hoe? Eny e, mbola zava aminao ny momba an'izany. Fa ianao aloha ny dingana manaraka. Eny ary, ka tohizo ary fa mihaino anao ah. Zao ary. Zao izy telo mianaka lasa nanao vakansy any amorontsiraka izao ny preseko an'ity ray mibozy ity. Mahagaga tokoa manko fa toa lasa nanankarena tampoka teo izy ity. Sady efa manambady. Nefa tsaroako fa olona tena sahira ny tiranga ty tamin'izany. Aleo anatonako dia tonga dia anontaniako e. Ray mibozy. Dia ahoana? Dia ahoana leroa? Rabeza ty marina. Hono ahy. Ahoana marina no nahatonga anao tafarina vetivety tamin'ny fiainana e. Nefa ny karama teo amin'ny madame Yole tsy dia betsaka manao anakory. Mba amezaka e. Mba efa niary ihany ane ahy e. Tsy hoe direry koa ny asa e. Fa mba misy koa ny tsy vitana eo amin'ny fiainana e. Zao ary. Tadidinao ve ny 11 février 2019? Zay. Fa ahoana koa ary zany e. Sa ho ary babolisy mpitsongo dity. Fa iza moa zany ianao ty no mahafantatra an'izany daty zany? Ary so dia mba pôlisy ary ianao e. Rehefa lazainao pôlisy any dia aleo lazaina hoe pôlisy e. Tsoromora amiko fotsiny izay zavatra niseho tamin'io daty io. Misy olona roa nareo ny tafiditra amin'ity resaka ity dia ianao sy madame Yole zany. Mivola re rasefo. Tafiditra tamiko any iny e. Tena voatery ako no. Ary mety hanaraka hatramin'ny aiko raha mandaa hoe. Lazao amin'ny Atsipriany ary mba ho moramora ny raharaha e. Teneno avokoa izay marina fantatrao raha te ho afaka ianao. Na mety mba moramora ny sazinao. Zay tena tompon'antoka manko ny tena izaka ny sazy mafimafy kokoa. Mangalary ianao ainy etsy fa ho tantarako anao le izy e. Ka zao no nampanaovany ahy tamin'izany fotoana zany.
alina zany. Dia vitanao zany nanao an'izany zava-tozy zany? Tsy vanina nareo e. Aza mametsiny ary ianao fa tena tsy fidiny anany e zany mba marina e. Dia tsy nahita fomba hafa ve ianao e? Eny e, saika hitsoaka ihany aho fa nitambazany tamin'le vola be reny de tafaroboka e. Sady niampy an'izany koa ho fofoniko ny haikoko raha tsy mety manao an'izany a. Eny e, efa mazavazava amiko ny tantara fa niasa isa. Dia ahoana zany le rahalahy indray ny tonga matetika tiany sa voky lainga fotsiny? Efa miferany mafy aho mba tsy ilazan'izany na amin'iza na amin'izy e. Ka zao ary, ilaiko ianao hanampy amin'io fa tsy avelako moramora io raha io. Arak'izany dia polisy ary tonga mikaroka ny nafateny anitra. Mifona re rasefo, aza tao azamy moe. Mba aza ampidirina an'izany moa fa tena maty Raimbozy ianao ve adaly e? Polisy mbola anao kolikoly. Oka marina, oka marina. Marina tsy mba maty. Mazava amiko fa aleo aloha ho any amin'ny antsa. Aiza ry antsa? Aty monsieur Fidy a. Eto amin'ny lobolobe tsika mianaka no miresaka fa be mpandalo be androany fa tsena. Eny ary, dia ahoana fa mazava aloha ny momba ny antsa. Ka izao ary ny toyana. Makany amin'ny polisy ianao ary ambaranao ny marina rehetra. Efa voarainao feo koa moa iray ny bozy izay isany nanampy azy. Ka izao, eto amin'ity misy aty nandevenana ny anitra, ka eto ny polisy. Iantsa, tsy ampy aniny porofo entiko any amin'ny polisy raha zany e. Fa mety zany indray no ifiterany e. Eny e, zao ary. Any amin'ny tanan'ny anitra misy ilany kaviny madame Ioly. Dia io ny porofo afaka anao. Ary mbola ny ilany io kaviny io fa tsy anaovany intsony satria tsy nahita originalina an'io izy fa nampirimina. Ka io dia efa porofo tsy azo ny lavina. Tadidio ito toerana ito fa eto izy no milevina. Sanatra lahinao ianitra. Ka izao, tsy nahazo karama izy fa nanompo azy fotsiny. Dia ahoana ary ny mbola tokony ataoko e? Onitra angatahanao vola 100 tapitrisa. Miampy ny karakara ny fahatongavany any amin'ny fahasan-drazana. Misaotra anao iantsa fa tena mazava amin'ny marina rehetra. Ory Raimbozy fa toa tsy misy zavatra vitanao zany fa tsy eo lava ianao e. Mbola varim-bariana zany. Miantso ananga madamo zany. Ye, miantso anao mihitsy avilo ianao aty. Ka tsy zany ary madama fa loza ray, loza roa, fa aty vo tena loza e. Fa inona e? Loza inona? Ka le mpiasa nampidirinareo iny ane ka hoe toa hoe polisy e. De ny tantaranao zany tsy ambaratelontsika? Zany nga mifanarahana? Loza ty marina. Zany ny tena tsy mena vadika. Fangatsy efa momeko anao izay ilainao mbola. Tsahazany ry madama, tsahazany mihitsy e. Fa ahoana e? Ka sikotra izy ko, ary fantany avokoa ny fandehan-javatra rehetra hony. Fa za aloha tsy nide voalina tamin'ny sekre moa. Tena loza ty. Ratrema koa moa izay body sy adala rehetra zao dia ampidirina ato ato. Fa angamba ry madama tsy ianao ihany napiditra n'izy tato ratrema napiditra n'iny tato fa tsy za. Tena tsy tia vao raharaha. Dia inona ny tokony atao e? Tsary haiko tsoro ry madama, tena vaky koa zany lohako. Ianao zao mety ho afaka fa za zao mety hidy mandra-pahafatiko no. Fa ahoana koa e? Ka zany e madama, tsa manam-bola any. Eny e, ianao ve moa tsy ho ahafahandratrema moramora e? Hoy ianao, fa ny azo akoho ny tena loza.
dia aiza le tsy valahary iny izay? Totrany hoe nangataka congé tamin'ny ramoseo no ma izy koa. Dia izay koa dia men'le dondrina be iny ve? Za aloha dia andainga fa so vonoany ty eto ka. Aha, tsameny re madama. Tsara ka, aleo avy izay ho avy e. Misy vola be andratremo aho fa hoalaiko atsokotsoko dia anampenako ny vavan'ny pôlisy io. Sady inona koa moa tsy vita amin'ny vola amin'izao fotoana izao e. Ka tsy vao maika very madama isaringotra amin'izany a. Za no miketrika an'izany ray mibozy a. Ka ny fitadiavan'ny ramoseny vola io koa ne dia efa anitsoka anahy e. Lazaina nisy namaky e. Za fotsiny jerena e. Dia izay hitanao fa mety ary izany madama. Mandroso e. Misaotra sifo a. Ka inona za tatondehanao ary inona no azoko anampinanao? Tsy izany fa mikaroka ny hanitra zanadralahako ahy. Niasa tao amin'ry madamy olo izy. Efa manana proof fa mivonomin'ny patron izy. Mampimehay ianao ty. Efa nandefa fitarana taty madamy olo patron ary izy mihitsy no lefa. Ary rehefa avy nangalatra vola tao trano, ka ahoana no ilazanao fa izy no namono azy? Mety hampiditra anao lalina amin'ity tantara ity ne izany e. Ampy manamarina ny voalazako teo tompoko ny porofo ananako a. Ahoana ary no ilazanao fa izy no namono ny zanadralahinao e? Mpianakavy izay, ary nitady mpanampy izy. Moa izay sahirakirana dia nalefako ny asa tao izy. Tsy hita tampoka tao anefa izy a. Ka novonoiny a dia nilazainy fa nandositra. Sary noho izany Ramosea. Misy iza moa azafady raha tsy madiso? Rafidy no anarako tompoko fa Rabeza no anarana afantarany ahy. Tsy azoko zalaizanao fa ambarao mazava tsara hoe efa ela ihany moa mako izay no nikariko an'izy azy io fa tsy hitatra amin'izao. Tsy fantatro. Mety lasa lavitra mihitsy angamba satria nahazo fahoentina mivelona araka ny lazaina teo mako hoe sahirana. Azavaiko misimisy aminao ary sefo a. Menanao ary aho e. Zany rahalahy andrainy araka ny voalazako teo. Dadatoany raha marimarina kokoa e. Rafidy ny tena anarako. Fa nanova endrika dia nitady asa tao amin'Dringaratrema ary dia tafiditra Soamatsara. Zany. Nanova endrika indray aho zao. Volombava tsy izy ty ary tsy mpanao satroka toy izao hitanao zao aho. Rabeza no anarana netiko tao amin'ny zareo. Tamin'ny fotoana niasako tao a, nanadiadiko an'ilay mpanao zaridaina miasa tao. Dia nivaky izy fa anisany nanampy an'ny madamy olona nanao an'io afera io. Ary miampy an'izany a dia ity ny resaka amin'ny fanaovanay ato amin'ity finday ity. Lalina indray zany. Toa azo inona ihany ny filazanao araka ny fitantaranao teo. Ary matsilo saina tokoa ne ianao zany. Enjana raha zany marina. Fa nahavita ianao marina. Zay sefo no izy a. Za zao a congé no nangatahako mba ahafahako miresaka aminareo tompon'ny lalàna toytony. Ka miangavy anareo a mba amerina hijery akaiky ny momba n'iny zanako iny e. Aza manay fa ho avy ana marina zavatra rehetra zahay. Marina moa ny filazanao. Tsara. Fa raha toa ka tsy mitombona kosa dia hifototra aminao ne ty raha ty Ramosea e. Misaotra anareo vonona hikaroka amin'ny marina e. Ka izao ary. Ndeha aloha za motipotra le mpiarakara zaridainao amin'iny e. Dia izao, aleo ajanony ilay findainao iny fa misy laivanay azy. Miala tsiny sefo fa hifandraisako amin'ny any ambanivohitra ty. Fa ny feo no afaka adikanao ngambany. Marina tokoa zany. Ento aty ary. Ity tompoko e. Zay. Vamba taiza koa ary nisy olona nandovoana taty an-tranoko taty e. Trano izay tsy ahamba nisy an'izany any. Sa ve ka le... Ody Ramosea, pôlisy fa voay e. Ha? Loza ty marina fa tena higadra ako le.
Hoavy tompoko. Salama ianao ve noray mibozy mpiarakara zaridainandry Meseratrema sy Madame Ioly? Ie tompoko. Misy fiantsonanao ty raha pisy maraina amin'ny 7 ora. Tandremo fa ampitombo sazonao tsy fahatongavana any amin'ny birao fa ora koa zany. Aoka resefo ie tompoko. Zay fa lasa de rapitso mione. Inona re ty lozako ty mary re. Zay aza vao tena higadrako le. Ary mandra-pahafaty mihitsy ko ngamba azako. Satria inona re zany no ataoko e. Aleo lozanga zany atriana ka. Na de hita fa maizina aza no miandry Allah. Kay marina tena lozy ty e. Mengavy anao Andriamatoa Raimbozy mba hitantara marina rehetra fantatrao mikasika ny antitra sy ny tsy fahitana azy ka mba hamaly reto fanontaniana petraka reto. Ie tompoko, volona maly anao atsitrapo e. Tsara. Zao ary. Marina ve fa maty tao amin'ny trandro Madame Ioly antitra? Ie tena maty tao izy. Iza no namonany Madimozely antitra? Sa elahy? Efa maty tao amin'ny salao tao antitra de tereny mba hiara-asa aminy hoe. Zany hoe raziko tsara zany de novonoiny Madame Ioly zany antitra. Zany hoe nitako tao zany de nisy vazy sarobidy sy zavatra simba tao de araka ny fatako de tezitra tamin'io madama de vonoiny tao kaly ka de mipoka tamin'ny zavatra tao firifany de ngamba zay no antony nahafaty aziko fa za aloha tsy nahita maso zay mitranga tao e de na zay resefiny tao Mazava zany. Aveo inona ny toyiny? Izy zany nanampy azy? Ka zary mitereny any tompoko. Ny amin'inona? Ny amin'le hoe fandevenana le razana ko inona ndray e. Tsy misy fomba hafa ve nahafahanao niala tamin'ny asa ratsy nampanaoviny anao izy sa farabirabo fotsy e? Natsony de vao nahita le razana de taitra. De hoy izy hoe efa nahita ihany ianao ka noho izany mila manampy azy raha tsy te ho faty e. Ka mamomonena rasefo de tsy maintsy manao tsy fidiny e. Tsy misy latsaka izay teny voalazany teo brigadier ka iza izay nandevenana ho azy? Ery amin'le alakininina kely ery tompoko. Zao, tsy maintsy tazomina ty loha lahy vozimaika alohan'ny mandra-pahita amin'ny marina. Aiza ho aiza eto misy an'le izy Andriamatoa Rafidy raha tsy mahadiso. Eto amin'ity alakinininy ity misy azy atsy andrefandrefana kely atsy no ahitantsika azy. Kanefa efa maromaro ihany anie izay lavaka efa voaditsika izay fa tsy nahitana mangirana mihitsy. Eto andrefandrefana eto indray zalahy dina. De maneho fisaorana be deaibe anao Monsieur Rafidy fa nanampy be deaibe tokoa ianao tamin'ny fikaronany marina. Tena mideranao ny polisy rehetra, ny tombona avokoa ny pirofo rehetra na ny kavina andratobovavy na ny rà izay mbola voapirofo tany amin'ny laboratoara. Tsy misy isôranareo zany fa isika de niara-ny asa e. Ary androso tokoa ty nositsika ty raha toa ka miara mivonona doly. Tena lala-tsaina marina ianao ty. Eny e, eo amin'ny fiainana raha toa ka miaraka mampandroso ny tanàna na ny sivily na ny miaramila na ny polisy tsy afanavaka de rava ny asa ratsy rehetra. Marina zany Rafidy. Jereo neny ny afara Madame Ioly lasa adala. Nazo andratrema moa jereo fa mampalahelo. Diso fanantenana.
Ny vola ve? Ary ny saziny ray mibozy ahoana ry sefo? Ny amin'ny madama io lazy ity mbola manahirana satria mivadika adala izy. Fa mino aho fa eo amin'ny 15 taona eo raha be indrindra. Zay aloha fa aleo saraka vetivetsika fa mbola misy zavatra tsy maintsy ataoko e. Monsieur Rafidy? Fa izy zany? Ary aiza? Iantsa ihany rea. Saotra anao fa tonga tany amin'ny tanin-drazaka ihany Ah? Fa... Iantra ihany no antsa ry dadatoa. Saotra betsaka anao. Tsy nanary afa vita somatsara ny iraka nataoko. Aivendry anitra? Mba miseho amiko ary aloha raha azo atao e. Tsy mety tsondry dadatoa. Andeha amin'izay aho mba handry ampiadanana ny fanaiko. Le ontra fa efa vonony ratrema sy ny fitsarana ny olotra azy anao. Misaotra kia. Aza mitomandry dadatoa. Aty aneny tena fiainana e. Miandry aty izay sy dada ary neny. Veloma sy zanako. Na dia fanahy sisa no miresaka amiko. Narainao teo? Nanangarana. Ireo nanomiaina ny tantara? Voary, Valisoa, Niavo, Erintsoa, Nambinina, Ricardo ary Raël. Tantara no soratan'ny Eras Roland. Ny nandra ifeo Raël. Mikirakira ny lafiny ara teknika Ertina Randrianirina. Nanangarana.